Nampahatsiay tamin'ny alalan'ny fampitam-baovao tamin'ny tambajotra ny serasera Facebook ny ministeran'ny Angovo sy ny akoran'afo androany talata maraina fa ny doro-tanety sy ny fitrandrahana be loatra ny ala no mahatonga ny tsy fisian'ny orana sy ny olan'ny rano eto Madagasikara. Tsy ampiaraka izany ny orana izay mamatsy ireo tobin-drano ahafahana mamokatra herinaratra ho iatran'ny avy ao anivon'ny ministera. Maina ny tany, miakatra be ny hafanana ary tsy latsaka mihitsy ny orana rehefa ritra ny rano ho iatran'ny nambarany. Hidina hatramin'ny 900 araka izany ny famatsiana herinaratra. Manentana ny rehetra noho izany ny ministera amboly azo isorohana ny olana tahaka izao rehefa misy tsy fahampian-drano. Vonina hanampy ny firenena malagasy amin'ny famerenana eto Madagasikara ireo vakoka malagasy. Tehirizina any amin'ny mozean'i frantsay ny ministry ny Kolontsaina frantsay hoy ny ministeran'ny serasera sy ny Kolontsaina raha mitatitra ny fiaonan'ity ministra frantsay ity tamin'ny ministra lalàna rakoton-draza Andriatonga-rivo omaly alatsinainy. Anisan'izany ny fandinihana ny lalàna frantsay mifehy ny vakoka izay milaza hatreto fa tsy azo amidy na afindra tompo ny harem-bakoka. Voaresaka manokana tamin'ny fiaonan'ny rotonta ny kabeson'ny mpanjaka sakalava toera. Nambaran'ny ministra fa efa miroso ny fanadiadiana ara-teknika sy ara-tsiantifika amin'ireo karandoha tehirizina ao amin'ny musée national d'histoire naturelle hanavahana ny kabeson'ny mpanjaka toera. Tapaka tao anatin'ny Nidina ihany koa ny andefasana mpikaroka malagasy amantatra ireo vakoka malagasy izay mbola tehirizina any amin'ny mozea frantsay. Ny 9 Desambra izao no entina eo anivon'ny FITSARANA adieloka bevava ny raharaha Apollo 21 araka ny nambaran'ireo mpisolo vava roa manaraka ny raharaha maître makasy maître Willy Razafinjatovo na olala androany talata. Olona eo amin'ny 20 eo izay ahitana olon-tsotra sivily sy miaramila ary jeneraly teratany malagasy frantsay no hiatrika izany. Fikasana anointohina ny fitondram-panjakana no anenjehana azy ireo. Teo ihany koa ny fikasana amin'ny filohampirenena hoy maître olala. Ny raika 20 Jolay lasa teo no nambara i Bertina Razafiarivony lehibe ny fampanoavana ao amin'ny fitsarana ambony eto Madagasikara fa nisy ny fikasana amono ny filohampirenena malagasy. Nilaza izy tamin'izany fa efa nisy ny pirofo tamin'ireo fitaovana nampiasaina tamin'izany. Nilaza nefa i maître olala izay mpisolo vavan'ny Paul Rafanoarana anisan'ireo voampanga fa misy ambadika politika ity raharaha ity.